Ampitomboina ho anareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Amen. Sokafy eo anatrehanao ry havana ny baibolinao ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 7. Asan'ny Apôstôly toko 7, ny andininy 420 hatramin'ny 130 arak'izay namakitsika azy teo. Ao Atena renivohitry ny fanjakana Grika no mandahateny Paoly ry havana. Atena izay mazava ho azy tanan-dehibe ary tanàna nanana ny maha-izy azy teo amin'ny tontolo tandrefana. Ary ilay toerana itorian'ny Paoly, andaharan'ny Paoly dia ao amin'ilay hoe Areopago, tanàna eo an-tapokavoana malalaka tsara izy io. Dia ao ny fotoana rehefa misy olona te hifandahatra, ao ny fotoana rehefa misy olona te hitory dia makao izy, dia mandahatra izy, mitory izy, ary manodidina azy eo ny olona te hifanazava aminy na koa te hanohatra azy sy ny tahaka izany. Dia izay mihitsy no ataon'ny Apôstôly Paoly ry havana eto amin'ity Areopago ity. Ary raha maka ohatra isika eto Antananarivo ohatra, rehefa hoe Toriteny izao Paoly, aiza ny renivohitra Antananarivo dia ohatrany hoe ery Ambohijatovo ery, izany no sary azontsika alaina amin'ilay hoe Areopago. Inona no ambaran'ny Apôstôly Paoly ry havana? Fantaro ry havana, fantaro, ary tsarovo mandrakariva fa terak'Andriamanitra ianao, terak'Andriamanitra ianao. Teny frantsay miteny kokoa hoe tu es de sa race, race-n'Andriamanitra ianao ry havana, ary mitovy firazanana aminy, terak'Andriamanitra ianao. Zany ny vaovao mafaly ho antsika anio. Ny fahamarinana voalohany dia hoe izy no nahary anao. Azo tenenina koa hoe izy no niteraka anao. Ary ndonge averintsika vakina ny andininy 420 ry havana. Asan'ny Apôstôly toko 7, andininy 420 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo aminy rehetra, izy no tompony lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly natao tanana. Hoy ny Apôstôly Paoly hoe izy Andriamanitra no nahary izao rehetra izao, izy no nahary ny lanitra sy ny tany ary izay rehetra eo aminy. Ary izy mpahary lehibe io ry havana dia tena hoe lehibe lavitra no ny tempoly nataon'ny Atenianina ho an'ny sampiny, lehibe lavitra Andriamanitra. Ary rehefa mijery angetsika ny akantony sy ny hatsaratarehany tempoly nataon'ny Atenianina dia tena hoe lafatra sy mahagaga, fa tsy omby an'Andriamanitra ireny ry havana, tsy omby an'Andriamanitra lehibe indrindra, mpamorona ny tany sy ny lanitra, ireo tempoly nataon'ny Atenianina. Ary io Andriamanitra mpahary ny lanitra sy ny tany, io no namorona ny zavatra rehetra. Ary tena tsy zakan'ireto filozofa Grika reto, tsy zakan'ireto olon-kendry, reto mpampianatra Grika reto ny zavatra nambaran'ny Paoly. Ho an-jareo mantsy dia hoe, ho an'ny sasany tamin'izy ireo dia hoe efa tonga ho azy ange ny tany, tsy nisy namorona zany ny tany. Ny sasany koa miteny hoe io tany io efa ohatran'izao io hatramin'izay, fa tsy nisy namorona zany. Fa hoy Paoly hoe tsy takatrareo, fa Andriamanitra, ilay Andriamanitra tsy fantatrareo no namorona ny lanitra sy ny tany ary izay rehetra eo aminy. Manomboka izao sika ry havana, tahaka an'izay mety ny tenen'i Paoly tamin'ireto Atenianina reto, dia rehefa mijery an'io lanitra io dia fantaro fa te hampiditra anao ao amin'io lanitra io ilay Andriamanitra niteraka anao, ilay Andriamanitra nahary anao. Ary io lanitra io ry havana
zay hitantsika isan'andro eo ambony lohantsika dia efa toriteny velona ho atsika isan'andro. Te apiditra anao ao le raitsika namorona atsika. Ny tany koa ry havana dia misy tompony, izy no nanao azy, ary mahonena mampalahelo mandre olona tafalatsaka ao anatin'ny ady tany, indrindra moa fa ireo tratra ny tsindry azo lena ry havana. Ary dia fantaro fa ianao izay mibodo na makankery ny tanin'olona dia ilay Andriamanitra pahary mihitsy no alainao ny taniny ho bodinao ny taniny. Manatompo ny tany ry havana, manatompo ny lanitra, ary manatompo koa isika tsirairay avy reto, na iza manana tompo. Ary jereo tsara ry havana fa ho an'izay ireo manao ny tsirariny, manambaka ny hafa, dia manao ny tsirariny directement amin'ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, satria izy no niteraka andreo olona ambakainy sasany. Ary rehefa zany ry havana no mameno ny sainao, rehefa zany no mameno ny sainao hoe Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary nahary ny olona rehetra, dia tsy manana anjara eo amin'ny fiainanao akory na dia kely aza ny sampy. Tsy manana anjara ry havana satria terak'Andriamanitra ianao. Isika izay terak'Andriamanitra ry havana, rasin'Andriamanitra, mitovy firazanana amin'Andriamanitra. Ahoana moa ny ianko-hofantsika amin'ny sampy? Fa inona moa ny sampy no ianko-hofantsika? Dia mitaona antsika ry havana, mitaona antsika manaja teny, oak'izay ny fombafomba maro isan-karazany, oak'izay ny fanompoan-tsampy, fa manaja tena ary manaja ilay Andriamanitra pahary anao. Ary io Andriamanitra pahary anao io ry havana, izy dia mitaona anao, izy mitaona antsika, izy hifady ny ratsy, hifady ny fahotana, dia ny fahotana amin'ny ankapobeny, tsy ny hoe sampy ihany fa ny fahotana amin'ny ankapobeny. Fombantsika ny miteny hoe zao ny zavatra nilovako tamin'ny dadanay, na zao ny zavatra nilovako tamin'ny dadabenay, fa androany ny Tompo miteny antsika hoe raha te handova amiko ianao dia fadio ny fahotana, satria terak'Andriamanitra ianao. Inona raha no fampieritrretana ho antsika ry havana amin'ity hoe Andriamanitra no nahary antsika, Andriamanitra no niteraka antsika? Mivavaha ry havana, mivavaha. Tenenin'ny Tomponao hoe Tompo, aikay ianao nahatonga tetỳ an-tany, misaotra anao ny amin'izany. Ianao koa nanome ny aina sy ny fahavelomana, ianao koa nanome ny fiainana, misaotra anao ary mifona aminao Tompo, raha tsy mahatsiaro tena hoe noforoninao, naterakao. Mifona aminao ny amin'ny ingratitude-ako, mifona aminao Tompo raha mitonantonana any amin'ny sampy, ary raha mbola andevoziny fahotana. Ary dia araka ny tenenin'ny apôstôly Paoly ry havana hoe omeo fo vaovao Andriamanitra, omeo fo vaovao mitady anao satria zany nanaovanao hitady anao. Zay no fahamarinana voalohany ry havana, Andriamanitra no nahary anao, Andriamanitra no niteraka anao. Ny fahamarinana faharoa dia hoe izy no mandahatra ny fiainanao, izy no mandahatra ny fiainanao. Ndovaka itsika ny 9:20 sy ny 20. Asan'ny apôstôly toko 7:20, 9:20 sy ny 20. Vaka itsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny raha ihany dia namponenina ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonenany. 20. Fa izy no ivelomantsika sy hetsehantsika ary iainantsika, araka ny ataony mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe faterany koa isika. Naterany ianao ry havana, ary alahany ny fiainanao,
alahany ny fiainanao. Rehefa manazava an'izay ny apôstôly Paoly dia atombony amin'ny zavatra tena tsy zakany reto atenianina olon-kendra reto. Inona zavatra tenen'i Paoly? Ozy izy hoe eo amin'ny 19:20 ny firenena rehetra dia avy amin'ny ray ihany, taranak'olona ray ihany dia Adama. Tena zavatra nangidy tamin'ny atenianina zany ry havana, tena nangidy tamin'ireo olon-kendry sy avaram-pianarana tao a Atena. Nangidy satria maninona? Izy ireo dia nieritreritra hoe natao ho avorazana, afa-karazana amin'ny olombelona rehetra. Ny tiany Paoly ry zareo hoe tsy misy ivarazana, tsy misy avorazana ny olombelona fa mitovy avokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Izay ilay Andriamanitra mahary ka mandahatra antsika. Izay nazavain'i Paoly tsara. Ary io Andriamanitra mandahatra io ry havana, mandahatra anao terana io dia hoe izy ihany koa mamaritra ny toerana misy ny fonenantsika. Hoe za zao teraka tamin'ny 1900 zao monina eto Antananarivo hialy eto amin'izao daty zao efa voasoratra Andriamanitra zany ry havana. Ary zay le hoe Andriamanitra ny mandahatra ny fiainantsika. Ary satria izy mamaritra ny toerana honenantsika dia anontany io mazava izy ry havana rehefa hoe te hifindramonina any amin'ny faritany ianao ohatra hoe programan'Andriamanitra ve zany, ao anatin'ny fandaharany ve zany. Antanio izy raha hoe te hifindra any ivelany ianao onina any ivelany hoe za te ho any Chine, za te ho any Frantsa, antanio mazava ny tompo. Maty antoka manko ianao ry havana, maty antoka ianao raha tsy mety alahatra Andriamanitra na hiadidian'Andriamanitra ny fiainanao. Maty antoka ianao. Ary rehefa tsy mety hiadidian'Andriamanitra ny fiainanao dia mikorontana io fiainanao io ry havana, mikorontana io rehefa tsy mety hiadidian'Andriamanitra ianao. Tena hoe midérègle io. Ary zay ny nambaran'ny Paoly hoe naterany ianao dia alahany ianao. Ary amin'izany hoe fandaharan'ny fiainanao zany dia hoe izy no miantoka anao, izy no miantoka anao. Tsarovy zay ry havana, ilay Andriamanitra nahary anao, izy no miantoka anao. Tsy hoe nahary anao izy dia navela niahaka teo fotsiny ianao, tsy ry havana, izy no miantoka anao. Ary antsika tsy anjery ilay tenin'Andriamanitra hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ary ny afany ho antsika ry havana dia haintsika tsy anjery koa Petera 2:5 hoe apetraho amiko ny fanahinao rehetra, apetraho amiko ny fanahinao rehetra. Izy Jesosy ry havana, izy Andriamanitra ao amin'ny Jesosy no miteny aminao, izy izay namorona anao no miteny aminao hoe apetraho amiko ny fanahinao rehetra. Tsy mila mitady andriamanika hafa ry havana, tsy mila makany amin'ny sampy. Aza manao tahaka ny reto nataony reto atenianina reto hoe samy manana filana, ny dokotera manana ny andriamanina, ny mpanefy firavaka sy ny mpanefy volafotsy manana ny andriamanina. Tsy ry havana, Andriamanitra ao amin'ny Jesosy no miteny amintsika hoe apetraho amiko ny fanahinao rehetra. Ary isika terany no ilazany an'izany fahamarinana lehibe zany. Ary misaotra ny Jesosy ry havana, mampahafantatra antsika ny marina momba n'Andriamanitra raintsika. Jesosy le nampianatra antsika hoe antsoa izy rainay izay any an-danitra, vavaka ataontsika isan'andro zany. Ary ny olona mahafantatra an'izany ry havana dia mitombo amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra, mitombo amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany fa mahatsiaro ireo terak'Andriamanitra hafa ao anaty fahasairanana ry havana, ao anaty fahasairanana. Ary dia tena mangataka amin'Andriamanitra rainy izy hoe mba hitombo amin'ny fitiavana an'ireo terak'Andriamanitra hafa, hitombo amin'ny fitiavana. Ho tanan'Andriamanitra mitsotra amin'ireo terak'Andriamanitra latsaka ao anaty fahasairanana. Ny fahamarinana hita teo zany ry havana dia hoe voalohany naterany
isika. Ary ny faharoa dia hoe alahany isika. Fa ny fahamarinana fahatelo ry havana dia hoe ho tsarainy isika. Ho tsarainy isika. Ndao vakitsika indray ny andininy fahatelopolo sy ny raika amin'ny telopolo. Andininy fahatelopolo sy ny raika amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ninitsy nijery ny andro ny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendrina, koa efa nanome vavolombelona ampiny ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Rehefa miaino ny toritenin'ny Paoly ry havana dia tao amin'Andriamanitra mihitsy ny fijery hoe tsy mijery ny androny tsy fahalalana izy. Tao anatin'izany androny tsy fahalalana izany manko reto atenianina reto no nanao sampy, nanompo sampy be da be isan-karazana tao Atena. Ary Andriamanitra tsy mitenir compte an'izany hoe androny tsy fahalalana, tsy mitenir compte an'izany izy. Ary zany no mahafinaritra amin'ity Andriamanitsika ity ry havana. Ary Paoly nampianatra antsika hoe ankehitriny izy arak'ilay teny teo dia mandidy ny olona rehetra. Tapitra zany ilay androny tsy fahalalana, mandidy izy ankehitriny an'izao tontolo izao hibebaka. Ary mandidy ny olona rehetra Andriamanitra hibebaka satria maninona? Tsy fohy ny very ry havana, tsy fohy ny very zasy anao izay naterana, tsy fohy ny very. Io ohatra n'indray mpianakaviana ao anatin'ny tokantrano anankiray mandidy ny zanany izy, mandidy izy ohatra hoe mba tsy ho tara fodiana ny zanany rehefa hariva ny andro, tsy tiany hoe hariva be ny zanany na ho alim-podiana, mandidy izy. Ary satria tsy te hanandratsy izy, tsy tiany ny zanany hanana fitondran-tena tsy mendrika na ratsy fiafara. Dia ohatran'izay tsy misy hafa ry havana Andriamanitra, mandidy Andriamanitra, mandidy ny olona rehetra hibebaka izy satria ho avy ny fitsarana ry havana, ho avy ny fitsarana. Averiko vakiana ilay andininy faraika amin'ny telopolo tapany voalohany. Hozy izy hoe satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendrina. Ry havanao, efa voatendrin'Andriamanitra ny andro fitsaranantsika. Ray izay. Faharoa, efa voatendrin'Andriamanitra ny mpitsara dia Jesosy Kristy izay maty ary natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Ry havana, voatendry ny andro hitsarananao, voatendry ny andro hitsaranantsika. Ka ampitandreminy ianao ry havana mba tsy hanampoka anao zany, ampitandreminy ianao mba tsy hanampoka anao zany, mba tsy hiteny ianao hoe hoay tena tsy nampoiziko, tena tsy nampoiziko, mba tsy hiteny ianao hoe hoay tena tsy nahafantatra, tena tsy nahafantatra. Raha zay manko ry havana dia tena maty antoka ianao, maty antoka ianao. Fa misy koa ry havana ireo efa mahafantatra, ireo izay efa nahafantatra hoe ho avy ny fitsarana fa tsy miraharaha izay fampitandremana izy, ireo koa dia tena maty antoka be. Izao ry havana no nazavaina tamintsika androany. Fahamarinana telo mandoko an'ilay hoe terak'Andriamanitra ianao, rasin'Andriamanitra ianao, mitovy firazanana amin'Andriamanitra ianao. Inona nambara tamintsika? Naterany isika, alahany isika, ary ho tsarainy isika. Naterany isika, alahany isika, ary ho tsarainy isika. Ry havana, tsy tafahoatra ny fitenenana raha miteny hoe ny fiainako manontolo ety an-tany dia fiomanana. Fiomanana amin'inona? Fiomanana amin'ilay fitsarana ho avy. Jesosy no hitsara ry havana, tena sérieux io ry havana, tsy zavatra vazivazy io, ary tsy etsy anosy ianao ny tsarainy, fa tena sérieux ilay fitsarana. Mila hiomanana
mila iomanana. Eto mpamarana na riavana dia afaka manontany teny sika hoe ahoana moa zany no ampiarahana an'izany teny zany amin'ilay voalazan'ny Jaona hoe ny mandre izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka dia tsy hoelohany. Izay nandre ny teniko ka mino izay naniraka dia tsy hoelohany. Ahoana no ampivadiana an'izany riavana? Samy andalo fitsarana isika manakavy. Fa rehefa eo anatrehan'ilay mpitsara, Jesosy io itsara io dia misy ilazany eo hoe tsy fantatro ty makanesany amin'ny elo. Fa rehefa tonga eo amintsika riavana, zasy anao, engane Jesosy iteny hoe zandro malala midira faingana amin'ny fanjakako. Zandro keliko tia midira aty an-danitra. Riavano, naterany ianao, alany fiainanao, ho tsarainy ianao. Ho aminao any ny Tompo. Amen.